Araka ny efa fanao isan-taona dia nanantanteraka fisindahana ny mpievitra rano fiangonana FCKM Ambodivohitra Martiora. Izany moa dia hitanareo diakona sy ny olona ary ny solon-tenan'ny sampana. Satria fisindahana natao dia niala ny faritra nisy ny fiangonana izy ireo ka tany Ambatomarahavavy Aririmamy no nanantanterahana izany. Naharitra 3 andro ity fisindahana ity. Ankoatra ny fiaraha-mivavaka sy ny fiaraha-midinika soratra masina dia nisy ihany koa ny fiofanana. Isan'ny tena nibahan-toerana nandritra izany ny fanaovana jerin-tolika ireo asa vita sy ny zavatra natao nandritra ny taona 2024 ity. Teo ihany koa ny fandrafetana ny tety-andro sy ny tetikasa ho an'ny taona 2024. Marina fa nasondritry ny sinodam-paritany Ariva Avaradrano Osokajy faharoa ny laran'ny fiangonana FCKM Ambodivohitra Martiora raha sokajy faha-4 no misy azy teo aloha. Fifaliana ho an'ny fiangonana izany fisondrotana sokajy izany satria marika ny fandrosoany ny asan'ny finoana tanteran'izy ireo. Teo amin'ny fampiofanana kosa moa ankoatra ny mpitandro Ambodivohitra dia tonga hateny atoerana ihany koa ny mpitandrina avy amin'ny FCKM Ambohidrabiby dia ny Pasteur Rado Randrianaldera. Azo lazaina fa nisy vokatra tsara ny asa mpanompoana tao amin'ny fiangonana FCKM Ambodivohitra Martiora tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity teo amin'ny lafiny rehetra mahafiangonana ny fiangonana. Ny fotoana tahaka izao ihany koa dia hanamafisany rehetra ny fiombonana ary natao indrindra iomanana ny amin'ny fiatrehana ny taona vaovao 2020 sy 2025. Ao anatin'izany ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fandaharana asa rehetra izay tokony ho tanterahan'ny fiangonana. Napetraka teo ambany fitarihan'ny fanahy masina moa izany rehetra izany ary ny nanatrika izao fisindahana izao dia naneho ny fahavononana ny amin'izay fampandrosoana ny asa fitoriana filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalana izany fiangonana FCKM Ambodivohitra Martiora izany. Eto dia manaritra sady mirary antsika mba samy hatratra ny krismasy, samy hatratra ny taona vaovao isika rehetra. Mbola manana fotoan-dehibe ihany koa ity fiangonana ity amin'ity taona ity dia ny famarana ny fankalazana ny 10 taonan'ny fiara-miasan'ny mpitandrina sy ny fiangonana sady fa 20 taona na mpitandrina ny pastora Lazasoa Rakotoranaivo. Amin'ny alahady 20 desambra izao no natanterahana izany ka dia anasana sahady ny taranaka Ambodivohitra sy ireo rehetra izay efa niara-niasa tamin'ny mpitandrina. Tapitra tretindray ny fotoanantsika tamin'ity hariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Isaorana aloha mbola naharitra nijery hatramin'ny farany vaovao antsika. Manome fotoananao kosa ny tenako amin'ny manaraka indray aza misaraka amin'ny fahitalavitra matevy koa mbola ao ireo fandaharana izay efa nomanina noho ny teknisianina ho anao. Metraka ny veloma mandrapita fary tompoko lahy sy tompoko vavy.